Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao, izay tendreny ho anao, ekeo marina. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Na dia tsy takatrao ny sainy lalina, izay tendreny ho anao, ekeo marina. Izany no voasoratra amin'ny firana FFPM laharana fa 700. Dia pahery manokana amin'ity anio ity ho anao izay very hevitra eo anatrehan'ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainanao. Mametra-panontaniana hoe fa nahoana loatra, fa inona izao zavatra ataon'Andriamanitra izao? Indraindray aza mety efa manome tsiny azy mihitsy, na mety efa miala amin'Andriamanitra, tsy te hivavaka intsony, malaina satria tsy azonao, tsy ekenao ny zava-misy izay lalovanao. Asa mety hoe nisy taratasy nikarakarainao, efa mbanana tena kanefa tsy avotra, refusé ny fangatahanao. Na ihany koa mety misy asa tena hoe toerana izay tokony ianao mihitsy niakatra eo amin'ny toerana io nefa dia izao tsy tafiditra teo indray ianao. Na mety misy toerana izay azonao mihitsy koa aza tao amin'ny toeram-piasana, kanefa dia izao nasorona teo amin'ny toerana io indray ianao. Nefa dia tena nahomby ianao fa dia resaka hoe fialohalonana sy ny toy izany no nampialanao teo amin'ny toerana io. Na mety tena hoe voaroaka amin'ny asanao mihitsy ianao. Olana any am-piasana maro tsy voatanisa, fa mety olana ihany koa izay ao an-tokantrano. Angambany maniry zanaka mafy ianareo, dia mba bevoka mihitsy, kanefa dia izao voakelikely fotsiny dia lasa afaka ilay zaza, dia tsy azo ny sainao mihitsy fa maninona ny mametsy fohifohitra an'izany Andriamanitra. Na ihany koa mety hoe misy olona izay miaraka aminao mba nirianao mihitsy hoe tena ifandray ho tonga any amin'ny fanambadiana ny fiarahanareo satria heverinao hoe valim-bavaka tamin'Andriamanitra izy, kanefa lasa izy nity olo-kafa. Dia ao anatin'izany maharatra ianao ary mametraka fanontaniana ilay hoe fa nahoana loatra. Rehefa mijery ry havana ny soratra masina dia mahita valiteny samihafa ny amin'ny toe-javatra toy izany. Ohatra fotsiny izao raha mijery ny Matthieu 12 ao amin'ny 15 dia izao nikasa hamono an'i Jesosy Kristy ny fariseo ary fantatry Jesosy Kristy izany teti-dratsy izay nikonokonon'izy ireo izany noho ny asa soa izay nataony tao amin'ny sinagoga ny amin'ny nanasitrana ny lehilahy maty tanana. Vokatra izay dia ambarony 15 manao hoe fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo izy. Io toerana nialan'i Jesosy io dia ilay toerana nahitany fombiazana nanaovany asa mahagaga izay nandraisan'ny olona azy tsara satria nahavita zavatra teo amin'ny toerana io izy. Azo lazaina hoe zone de confort. Kanefa dia izao niala teo izy satria nahoana? Satria misy loza manantaniny eo dia tsy inona fa ilay fikasan'ny fariseo hamono azy. Dia tahaka izany mihitsy ny fiainantsika. Misy loza indraindray izay Andriamanitra ny mahalala azy, dia izay no mahatonga azy manala antsika ho amina zavatra anankiray ary mila manaiky an'izay tsika. Asa mety hoe sao dia sanatria lasa hieboebo loatra ianao na hiala amin'Andriamanitra ianao na hitondra fahoriana ho anao ilay zavatra, dia izao izy Andriamanitra hoe aleo isaorana ity zavatra ity satria izay no mety mahasoa, izay no mahatsara. Dia izany mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jeremia 7:20 andininy 1:12 manao hoe fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehovah, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izany hoe ilay fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika izany dia tsy hitondra antsika ho any amin'ny loza Andriamanitra, mba tsy hahatonga antsika ho any amin'ny loza no antony, fa hitondra antsika ho any amin'ny fiadanana izy, hanome antsika fanantenana any amin'ny farany. Ary mila mahatoky an'izay fotsiny ianao, mahatoky ny fitondran'Andriamanitra. Ny tena finoana dia tsy ny fanekenao eo anatrehan'ny zavatra tsara, fa ny fanekenao ny fitondran'Andriamanitra na dia eo anatrehan'ny ratsy koa azy, ahafahanao mahasahy milaza tahaka ny Joba manao hoe tsy ny soa ihany no azoko avy amin'Andriamanitra fa na ny ratsy koa azy Andriamanitra ny manome, Andriamanitra ny maka. Fantatsika ny hafaran'ny fiainan'ny Joba, eny fa na dia fahafatesana aza izay mahatonga fanontaniana be dia be ho antsika indraindray, dia tadidio ny fiainan'ny Joba fa nisy vokany, nisy valiny, nisy fiadanana, nisy fifaliana foana tao ambadika izany anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Tsy takatry ny sainao ary mety tsy ho voavalinao mihitsy, fa ny valiny dia izao hoe matoki azo fotsiny dia ho hitanao ny fitondrany soa izay hitondrany izany fiainanao izany. Mahireza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.